Ny nambarako tery am-piandohana dia mbola tsy afaka ao am-pon'ny olona maro zany hoe antsakabary zany any amin'ny faritry Sofia iny. Anisan'izany ohatra Ramatoa Lettre Marsonina izay mpitsara iraisam-pirenena. Tsy nangina mihitsy izy raha ohatra ka nindrarahany Ilzy Parsi iny. Izao indray zany dia efa eny ambavany indray mikasika ny antsakabary. Mitatitra ny momban'izay ny mpanao gazetinay Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Eloka behivavy no nataon'ny polisy tamin'ny mponina sivily tany Antsakabary Befandriana Avaratra faritry Sofia araka nambarany vovonana mampiray tarihany Lettre Marsonina mpitsara iraisam-pirenena teo aloha. Abibina no nataon'ny polisy tany an-toerana ary voarara ny lalàna iraisam-pirenena. Noho izany miantso mpanao fanadihadiana iraisam-pirenena ny vovonana mampiray hanao ny asany momba ity abibina tany Antsakabary ity mba ahazahoany vahoaka malagasy masy mandidy mitondra ny raharaha eo anivon'ny tribonaly iraisam-pirenena rehefa tsy ampiseho amin'izao tontolo izao ny vokatry ny fanadihadiana nataony fitondram-panjakana malagasy. Miantso ny fitsarana zay amin'ny fitsarana hoe manana indépendance azy. Miantso ny fitsarana zay ataovy ny asanao tompoko aza mipetrapetraka amin'izao. Miantso ny fitsarana zay. Miantso koa ny président de la République anatanteraka sy hanampy azy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Zavatra tsotra kely. Lazaina fa hoe 50 ny polisy hitan'ny olo ireo, ko maninona raha tsy antanina ilay 50, 20 moa. Dia maninona raha tsy antanina, na za tsy mahay lalàna ara, na ndreniko tsy mahay lalàna ara, afaka miteny hoe tanio ilay polisy, inona natao tany. Sy naturel anie zany. Fa tsy asarotiny, tsy asarotiny ilay lalàna. Iza mibaiko azy, iza naninaka azy. Zany mora hitany zany, misy ordre de mission misy iny. Dia miakatra, mandrapatonga ny donneur d'ordre, ty zany ny donneur d'ordre. Vohitsakitsaka ny zon'olombelona nalefa hisambotra ireo olona nanao fitsaram-bahoaka ka nafaty ireo polisy roa ireto polisy misa 700 mahery ireto fa tsy hanao valifaty sy fitsaran'ny polisy mivantana ireo fokon'olona tsy manatsiny tamin'ny vokotany misa 9 nolalovany izay melanelany eo amin'ny 4 sy 9 kilometatra eo. Fandrobana sy fampijaliana nataon'ny polisy hatrany misy 727 sy fiangonana ny may. Ramatoa lehibe Jamba no maty tao an-tranony. Malona ny abibina sy fioaram-pefy nataona polisy tany Antsakabary mitaky fanonerana ny niaram-boina ary fandraisana fepetra ny navandoza ny fikambanana vovonana mampiray. Manohitra tsy maty manoty izy ireo ary mitaky ny fanehoana ny fahadisoana ary fifonana mpabebimaso amin'ny alalan'ny kabary ny filoham-pirenena ampitaina amin'ny haino amanjerim-panjakana ny vovonana mampiray. Miantso ny vondrona iraisam-pirenena indrindra fa ny firenena mikambana ny vovonana mampiray mba hijery akaiky ny raharaha Antsakabary.